Ampifaliana indray ry mpanatrika tsaina no iarabako anareo nahatratra ity andro voalohany amin'ny famelabelarana ara-tsoratra masina izay arahantsika eto amin'ity fahitalavitra ity androany. Mialohan'ny hidirantsika amin'izay famelabelarana ara-tsoratra masina izay anefa dia andeha isika hijery lohahevitra ara-pahasalamana anankiray androany. Ka ny lohahevitra ara-pahasalamanantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, ka ny tapany voalohany no andeha iarahantsika mijery androany. Mialohan'izay anefa dia andeha isika rehetra hiaraka hanontrika ny lohantsika fa hivavaka. Rainay izay be fitiavana indrindra any an-danitro, ankehitriny izahay dia hianatra indray ny amin'ny fikolokoloana ny fahasalamanay. Mety aiza ianao ray malalo hanokatra ny fony tsirairay avy ka ho tafampita amin'ny mpiaino sy ny mpanatrika rehetra ny famelabelarana izay atao eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho jerentsika androany ny tapany voalohany mikasika an'izany atao hoe fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Inona moa ny atao hoe fiankinan-doha? Ny fiankinan-doha dia aretina izy io zany, aretina sy tarazo izay mahazo ny taova ao amin'ny ati-doha. Ary amin'ny maharetina azy raha toa ka tsy voatsabo izy sady tsy raisina an-tanana dia miteraka fahampotehana sy fahasembanana lehibe eo amin'ny fiainan'ilay marary zany. Izany fahasimbana izany mety eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-kasa, ara-tsosialy ary ara-batana koa indrindra ary mety ahatonga fahafatesana aloloatra izany. Ka andeha ary ho faritantsika misy kajikajy hitantsika eto amin'ny solaitra fanehoana izay mamaritra ny atao hoe fiankinan-doha. Ny fiankinan-doha zany raha faritana dia tsy fahafahana mifehy ny fandraisana zava-mahadomelina anankiray, na dia efa fantatra sy misy eo amin'ny fiainana azy ny voka-dratsy izay ateraka izany zava-mahadomelina izany. Dia araka ny efa niresahantsika teo aloha, betsaka izy ireo eo amin'ny fiarahamonina, ara-tsosialy, ara-kasa ary eo amin'ny fahasalamana ilay marary ny fiankinan-doha. Dia raha mandinika an'io kajikajy io tsika dia eo ambonin'ilay egal misy teny vahiny anankiray izay tsy hita loatra izay andikana azy amin'ny teny gasy. Fa ny filazan'izy io zany dia hoe craving. Inona indray ary ny atao hoe craving? Ny craving dia filana diso tafahoatra ny zava-mahadomelina anankiray izay teraka sy tsapany anatin'ny vatan'ilay marary ary izy io zany filana izay tsy voatohatra, tsy hay toerana. Dia io zany mahatonga ny olona anankiray izay miankina amin'ny miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina lasa mangalatra izy rehefa tsy mahita ilay dosy tadiaviny, lasa mivarotra fananana vokatr'io craving io. Inona avy ary ireo karazana zava-mahadomelina? Misy karazany anankiroa izy ireo. Misy ireo izay tsy voararan'ny lalàna ny fampiasana azy, dia maha tsy voararan'ny lalàna azy dia mety ho hitantsika eny an-tsena sy eny amin'izay rehetra manodidina antsika eny, ary izay olona mampiasa azy dia tsy enjehan'ny lalàna. Inona avy izy ireo? Sigara, ny paraky ary ny toaka. Misy kosa anefa ireo zava-mahadomelina izay voararan'ny lalàna, ary amin'ny maha voararan'ny lalàna azy raha toa ka fantatra izany fa misy olona mivarotra na mampiasa azy dia mitarika any amin'ny famaizana hatrany amin'ny fanagadrana izany. Inona avy ary izy ireo? Ao ny héroïne, ny cocaïne, ny cannabis na môly isika amin'ny ankapobeny, izay ihany koa no ahafantarantsika ny atao hoe rongony. Misy karazany hafa samihafa izay mbola tsy dia mety mahazatra antsika kanefa efa misy mampiasa ihany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny amphétamine, ecstasy, LSD. Andeha ary ho jerentsika hoe inona ny antony mahatonga ny fiankinan-doha. Misy lafiny anankitelo izany, lafiny zavatra telo mahatonga ny olona anankiray voan'ny aretin'ny fiankinan-doha. Ny voalohany amin'izany dia ny toetran'ilay olona mihitsy,
toetra manokana, personnalité hoy ny mpitsabo zany. De manahoana ary zany personnalité-ny olona na toetra manokana izay ananan'le olona mety ho mora voan'ny fiankinan-doha. Ny karazan'olona tia andrakandrana, manandrakandrana izay zavatra hita rehetra eny, eny fa na de efa fantatra fa zavatra tsy mety sy raran'ny fiarahamonina de andramana. Ao ihany koa ireo karazan'olona mitady fihetseham-po mahery vaika. Ao anatin'izany mety ireny olona mitondra moto ireny, raha ohatra ka iny misy camion anankiray mifanena amiko raha itsiko izy ka mivily tampoka de mety inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fihetseham-poko sy ny saiko. Mety ihany koa ireo karazan'olona tsy mahay miaro tena amin'ny loza, efa fantany hoe loza io, antsana io de andramany manahoana no milatsaka ao anatin'izany antsana izany. Ao ihany koa ireo olona izay tsy mahavita mifehy ny tenany indrindrandrindra fa ny fihetseham-po. Zany hoe rehefa tesitra izy de tesitra tsy mety toniana mihitsy. Na ihany koa ireo karazan'olona matsiaro ny tenany io tsy misy dikany, tsy manan-danja loatra eo amin'ny fiarahamonina ary tia mitokatokana. Ireo olona izay manana sahady ihany koa ny aretin'ny saina dia mety ho mora azo ny fiankinan-doha. Ary misy karazana aretina sasany za aretin'ny saina sasany tsy fantatra, tsy hita fa ilay fiankinan-doha no mibaribary mialoha de izay vao fantatra hoe ity olona ity kay mijaly ny aretin'ny saina tahak'izao. Eo ihany koa ireo tranga mampalahelo izay mety mitranga eo amin'ny fiainan'ilay olona manokana. Mety hoe sanatria fahafatesana olona akaiky, fisarahana ara-panambadiana, fahaverezana asa sy ny maro hafa ihany koa. Andeha ho jerentsika indray hoe inona avy indray ireo lafiny ara-piarahamonina mahatonga ny olona anankiray miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. De eto amin'ity solaitra ity isika mahita sarin'olona anankiray izay mitanondroka. De misy olona manodidina azy, manatsikera azy, manao siketa azy, mivanivany aminy, azo antoka zany fa olona voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy io olona io. Ary ny fanilikilian'ny fiarahamonina dia anisany antony anankiray mety hamparefy ny olona anankiray ho lavo ao amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Eo ihany koa ny fahantrana lalina, ny tsy fananana inona azo anteherana dia mety hitarika ny olona anankiray amin'ny fiankinan-doha ny amin'ny zava-mahadomelina. Mila mitandrina ihany koa ny tanora ao anatin'ilay fotoana mahamôty na ny adolescent hozy izy ny vazaha, satria izy ireny dia marefo dia marefo mety mora voasarika amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Ny antony fahatelo farany dia ilay antony miankina amin'ilay zava-mahadomelina mihitsy arak'ilay efa resahantsika teo aloha dia misy ireo zava-mahadomelina voararan'ny lalàna sy tsy voararan'ny lalàna. Mazava ho azy zany fa ireo zava-mahadomelina izay tsy raran'ny lalàna ny fampiasana azy dia mora kokoa ny mampiasa azy ary mora kokoa ho an'ny olona ny miankin-doha amin'izy ireny. Ao ihany koa ny hery mampiankin-doha izay ananany zava-mahadomelina anankiray. De ireo zany misy lista izay ahafahantsika mahita ny sigara sy ny paraky dia manana tanjaka ambony indrindra mampiankin-doha. Arahan'ny héroïne izany, ny cocaïne, ny toaka ary ny moly. Ary ny antony fahatelo farany izay miankina amin'ilay zava-mahadomelina mihitsy dia arakaraky ny fahatongavan'ilay voka-dratsy eo amin'ny fiainan'ilay olona zany, na ara-pahasalamana na eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tokantrano no ahafahany manapa-kevitra hoe tsy hiverina amin'iny fampiasana zava-mahadomelina iny intsony ao. Amin'ity androany ity dia manasa ny tanora tsirairay avy, manasa antsika mpianto tsirairay avy aho. Anao safidy tsara tsy hikasika zava-mahadomelina satria manimba tanteraka ny fiainantsika izany. Ary ny teny fikasana dia ao amin'ny Timoty 1:7-12 manao hoe aoka tsy hisy anao tsinotsinonanao noho ny atanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Dia izay indray no famelabelarana ara-pahasalamana izay narahantsika androany, tapany voalohany iny
Fa raha mahaliana antsika dia manasa antsika indray hiverineto raha pitsy tahaka izao hijery ilay tapany faharoa. Andeha isika ho famaranana fotoana hanondroka ny lohantsika fa hivavaka. Rainay izay tsara sy masinay indrindra any an-danitro, misaotra anao izahay fa nampianatra anay indray ianao androany mikasika ny antony izay mahatonga ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Arovo ny mpiaino tsirairay avy Ray Malalo, ary arovo ny tanora tsirairay avy mba tsy ho tratrany izany aretina izay mavesatra dia mavesatra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.